Miarabantsika rehetra izay mpanaraka izao fandaharana izao ary mahafaly ihany hitondra fampaherezana antsika rehetra ao anatin'izany herinandro izay irana izany. Ka mialohany hidirantsika ny amin'ny ireo lohahevitra izay hodinitsika ho fampaherezana dia andaontsika hanondrika ny loha hivavaka. Andriamanitra izay any an-danitra amin'izao fotoana izao dia mangataka ny taritalana avy amin'ny fananana masina izahay raha hifampahery-reto haingeny ny fananana masina hiasa aminay tsiraray avy. Fatinonina aminaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Mandritra ny herinandro dia anaraka lohahevitra lehibe isika manao hoe misy vidiny amin'Andriamanitra ve ny fiainako. Izany lohahevitra izany no hifampaherezantsika ary amin'ity andro voalohany ity dia hijery tenitsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 9 ny andininy 10. Hebreo toko 9 ny andininy 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany, raha nanompo n'olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Zava-dehibe ny fahatsapantsika fa io Andriamanitra izay hivavahantsika io dia araka n'ilay voalaza teo hoe tsy mba tsy marina izy ka hanadino ny asanareo. Tsy adinon'Andriamanitra ny asantsika. Na toy inona ny asa misy antsika, tsy adinon'Andriamanitra izany. Tsy adinon'Andriamanitra ihany koa ny fitiavantsika, te hanandratra ny voninahiny ary tsy adinon'Andriamanitra ny asa fanompoana izay ataontsika. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe asa ohatra ny ahoana ary mba hatsiarovan'Andriamanitra? Asa ohatra ny ahoana mba hatsiarovan'Andriamanitra anao? Misy mpanoratra kristianina anankiray nanoratra ilay boky mitondra ny lohateny hoe Hasambarana tefiny akany, ny pejy 512 dia niresaka tahaka izao izy. Samy manana ny lanjany ara-panahy ireo asa rehetra ataontsika ka tokony atao tokoa. Na ny sasa lovia izany, na ny fandaminana ny latabatra fihinanana izany, na ny fikarakarana ny marary, na ny fandrahokanina ary ny fanasana lamba. Izany hoe ity ilay Andriamanitra izay nilaza araka ilay voalazan'ny Hebreo teo andininy 10 teo izany dia milaza manokana izy fa ny karazana asa rehetra ataontsika dia misy lanjany ara-panahy avokoa. Mety mpanasa vilia ny asanao, mety mieritreritra anao hoe inona ary mba asan'Andriamanitra vitako ao anatin'izany sasa vilia izany, inona mba asa vitako ao anatin'izany fandaminana latabatra fihinanana sy ny fikarakarana ny marary ary ny fandrahokanina sy ny fanasana lamba izany. Miresaka mivantana Andriamanitra eto. Tsy mba tsy marina izy ka hanadino ny asantsika. Ninona ny asa misy anao, na mpanasa vilian'olona aza anao, na manatanteraka an'ireo fandaminana ny latabatra izay tsy nisakafoananao akory ianao fa n'olon-kafa no nisakafo teo aminy, na manao ny asan'ny dokotera anao izay mikarakara an'ireo marary samihafa tsy misy mahita afa-tsy nareo samy mpitsabo ao ihany. Mety mpahandro sakafo araka ny voalazan'ity boky ity ny asa misy anao, na mpanasa lamba. Misy lanjany ara-panahy amin'Andriamanitra izany asa izany. Ka dia mikaonty zava-dehibe amin'Andriamanitra rehefa ataonao am-pahamarinana araka an'izay sitrapon'Andriamanitra ny asa rehetra izay ataonao. Ary ny fanontaniana faharoa mipetraka dia hoe fitiavana manahoana ary no haintsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Fitiavana manahoana no haintsika manome voninahitra an'ity Andriamanitra hivavahantsika ity. Ao amin'ny bokin'ny Joda, toko 1 ny andininy 1:10 dia misy teny tahaka izao indray hoe ahita loza izy fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny kama sady efa nimaona fatratra anaraka ny fahadisoan'ny Balama ahazoany tamby ary efa rengana tamin'ny fihodinan'ny kora izy. Ny zavatra resana atao anatin'ity tontolo-kevitra ny soratra masina ity tsy hiresaka tsika
lay hoe ahita loza fa ny zavatra resantsika dia hoe fitiavana oatra ny ahoana lay ankasitran'Andriamanitra zay tokony ho ataontsika. Dia nyresahana eto fa ny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra na ratsy eo imason'Andriamanitra dia ny fitiavana mila tambiny. Ary ao anatin'izany resaka zany dia mila ialantsika lay voalazan'ny Ntaolo malagasy manao hoe domboky tapany mba handoa heriny sy le hoe afaka raha misy patsa. Tsy ankasitran'Andriamanitra izany hoe mity olona anankiray mba hanatena zavatra avy any aminy, fa ny tena zavatra ankasitran'Andriamanitra dia le fitiavana tsy mila tambiny. Fitiavana tsy mila tambiny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha tiantsika ho tsarovan'Andriamanitra ny fitiavantsika anandratra hanome voninahitra azy dia mila manana fitiavana tsy misy tambiny tahaka ny fitiavan'i Kristy araka ny voalazan'ny Kolosianina 3:7 dia zao ny zavatra voalaza hoe na inona atao anareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Zany hoe rehefa miresaka zany soratra masina hoe ataovy amin'ny fo dia ataovy amin'ny fitiavana zany ny zavatra resahana eto. Ka rehefa mity zavatra anankiray tsika na mity olona anankiray amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo dia izay zany le tsiny hoe fitiavana tsy mila tambiny. Ka na mamaly fitentsika ilay olona na tsy mamaly fitentsika ilay olona dia ny fitiavana asehontsika tena amin'ny fo zay anao zay fomba rehetrarehetra ahasoan'izany olona zay ho tiavintsika na asa zay mety ataontsika izany. Ny fanontaniana fahatelo mipetraka dia zao hoe ao anatin'ilay fanompona izay ahatserovan'Andriamanitra antsika, fanompona manahoana ary io lay fanompona zay mety ankasitran'Andriamanitra io. Ao amin'ny Timoty 1:2-7, Timoty 1:2-7 dia zao ny zavatra voalaza hoe izany ny tsara ka ankasitrana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika. Izany ny tsara ka ankasitrana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika. Zany hoe ilay fanompona zany ahafahan'Andriamanitra mahatsiaro antsika, ahafahan'Andriamanitra mankasitraka izany fanompona ataontsika zany dia fanompona zay ankasitrahana eo mason'Andriamanitra. Zany anisan'ny zavatra tokony ataontsika araka ny voalazan'i Jaona 3:7. Jaona 3:7 dia zao ny zavatra voalaza hoe ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'olona maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Izany hoe ity fanompona resahana ity zany zay tsara eo mason'Andriamanitra dia fanompona zay ahazontsika hiara-miasa amin'Andriamanitra, fanompona zay azo aseho mazava satria Andriamanitra zany lay aseho mazava eto. Andriamanitra dia mazava, ka rehefa azo aseho amin'ny mazava zany ny fanompona atao dia izay lay tsara sy ankasitrahana eo mason'Andriamanitra. Ary rehefa ny fanompona koa zany azo hiarahana amin'Andriamanitra, lay Andriamanitra mazava, dia izay no tsara indrindra. Fa ny zavatra ratsy rehetra dia tsy azo aseho mazava. Zay zany ny zavatra tokony ialantsika amin'izao fiainana iarahana amin'Andriamanitra izao. Tadidio ilay teny voalazan'ny Hebreo teo fa tsy adinon'Andriamanitra ny asanao. Efa natsahiviko teo aloha fa na asa toy ny ahoana na toy ny ahoana ny asanao dia tsy adinon'Andriamanitra rehefa ataonao ampahitsiana sy ampahamarinana. Tsy adinon'Andriamanitra ny fitiavanao te hanandratra ny voninahiny izay tsy mila tambiny na amin'iza na amin'iza, ary tsy adinon'Andriamanitra ny fanompona. Misy mpanoratra kristianina anankiray izay nanoratra boky mitondra lohateny boky vavaka pejy 950 manao hoe fa izy kosa tsy mbola nanadino na nandao ny mpanompony. Fantatra ilay Andriamanitra ny lanitra ny fahoriny, no tanany antsoratra avokoa ny asa-pahamarinana nampiavaka ny andro lava ny ainany feno fitsapana sy ady. Eto amin'izao fiainana izao dia efa sarotra ny fanaovana zavatra marina, efa sarotra ny fanaovana zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay mahatonga an'ity mpanoratra kristianina ity nilaza fa tsy adinon'Andriamanitra izany mpanompo mahatoky izany. Ary fantatra ilay Andriamanitra ny lanitra ny fahorinao mampijoro ny fahamarina mandrakariva, na eo amin'ny fitiavanao, na eo amin'ny asanao, na eo amin'ny asa fanompona. Ary voalaza teo fa
no tanan'Andriamanitra antsoratra avokoa izany asa-pamarinana izay nampiavaka ny andro lava nenanao zany tao anatin'ny fitsapana, tao anatin'ny ady sy ireo trangan-javatra samy hafa. Mahafinaritra fa Andriamanitra rehefa milaza hoe tsy manadino ny zavatra tsara nataontsika dia nampanantena izy fa misy tombony na misy valim-potia izay andrasantsika avy amin'Andriamanitra. Araka ny volazan'ny Kolosianina 4:7, Kolosianina 4:7 manao hoe ny tompo no andraisanareo lova valiny. Zany hoe ny olona anankiray tadidin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tsara rehetra nataony dia nampanantena Andriamanitra fa handray valiny avy amin'Andriamanitra le lova saropidy. Ary ty lova izay omen'Andriamanitra ty dia tsy tahaka ny lova izay horaisitsika amin'ny olombelona mety maty, fa ny lova avy amin'Andriamanitra dia ny tsara indrindra, tsara lavitra ary tsy mety ho simba. Ka dia ampahery anao ny Andriamanitra, matoa Andriamanitra, miresaka aminao, mikarakara aminao, ary indrindra fa hatsiaro ireo zavatra nataonao dia hanatsara ny fiainanao mandrakariva ny amin'ny hoavinao rehetra izy. Andriamanitra, mbola misaotra anao zahay satria nomenao izany teny izany izay mampafantatra anay fa ny olombelona mety hanadino ny asa tsara ataonay na ny fitiavanay hanandratra voninahitra ny anaranao, na mety hanadino ihany koa ny asa fanompoana izay ataonay, fa ianao nampanantena fa tsy hanadino izany fitiavana sy ny asa ary ny fanompoana izany, ary vonina hanome anay valim-potia lehibe avy aminao dia le lova sarobidy izany. Ka dia anana fifaliana izay Tompo, andeha ampahitsiana sy ampahamarinana ny amin'ny fiainanay ho avy rehetra. Fa tonoana amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen.